mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falemiraba antsika ry havako malala tratrity alarobe fa efatry ny volana martsa ity. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny bokin'ny fitomanina. Fitomanina toko fahatelo, fitomanina toko fahatelo andiny fafito amby telopolo ka hatramin'ny fahadimy amby efapolo. Fitomanina toko fahatelo andiny fafito amby telopolo ka hatramin'ny fahadimy amby efapolo vakitsika amin'ny anaran'i Jesoa. Iza moa no miteny ka dia mahatonga izany raha tsy zavatra efa notodinin'ny tompo? Tsy avy amin'ny vavan'ny avo indrindra va no ivoahan'ny sosiny loza? Koa ahoana no imonomonina ny olona mbola velona? Fa ny tsy aleo misento noho ny amin'ny fahotany avy. Aoka isika handinika sy hamantatra ny alehantsika dia hiverina indray amin'i Jehovah. Aoka hasandratsika amin'Andriamanitra any an-danitra ny fontsika sy ny tanantsika. Za efa nanota sy nanao ditra ary ianao kosa tsy namela iloka. Nisarona fahatezerana ianao ka nanenjika anay. Eny novinanao za efa tsy niantrana. Nisarona rahona anao ka dia voasakana ny vavaka. Nataonao tahaka ny fakofako sy zavatra nariana teo afovoan'ny firenena izahay. Ray Masino, manamasinana ahy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny andininy fahaefapolo, aoka isika handinika sy hamantatra ny alehantsika ka hiverina indray amin'i Jehovah. Aoka isika handinika sy hamantatra ny alehantsika ka hiverina indray amin'i Jehovah. Revana ity bokin'ny fitomanina ity moa dia fitomaniny Jeremia no milazana azy. Izany hoe Jeremia dia mpaminany be ranomaso, mitomany satria mafy ny antson'Andriamanitra eny tefa teo amin'ny mbola tanora izy nantsoin'Andriamanitra latsaky ny 30 taona. Nefa ny afatra nentin'i Jeremia dia afatra mavesatra satria ny afatra mitory ny andravana ny firenena, ny ababo ny firenen'i Joda ary afatra izay miantso fibebahana kanefa nahita manokany Jeremia fa tsy mibebaka ny Joda ary dia nahita ny faharavan'ny fireneny Jeremia mpaminany. Hany ka dia misento, hany ka dia mitomany, maratra, hanalaira dia mametra-panontaniana amin'ny Andriamanitra tahaka nytony amin'ny fitomanina fahatelo tony manao hoe nisarona fahatezerana ianao ka nanenjika anay. Ity eto am-tanàntsika ity ary ny andininy fahaefapolo dia fitaomana na fampandinitena mikasika ny hoe tokony handinika sy hamantatra ny alehantsika isika ka hiverina indray amin'i Jehovah. Aoka isika handinika sy hamantatra ny alehantsika ka hiverina indray amin'i Jehovah. Ny Baiboly dia manantitrantitra fa zava-dehibe amin'ny fiainan'ny mpino ny fandinitena. Ny fandiniana, ny antom-pisiana, fandiniana izay atao sy izay miandry. Ao amin'ny bokin'ny Agay mpaminany dia misy afatra agay. Rehefa avy any amin'ny fahababoana zanak'Israely, izany hoe taonjato elaela ty aorianan'ity tenin'i Jeremia mpaminany ity. Afatra matanjaky Agay mpaminany hoe hevero ny lalanareo. Izany hoe aoka hisaina amin'izay lalana alehanareo nareo. Mifanandrify indrindra amin'ity teneniny Jeremia ity hoe aoka isika handinika sy hamantatra ny alehantsika. Aoka isika handinika sy hamantatra ny alehantsika. Aoka isika hevitra ny alehantsika hoy Agay. Raha ohatra ka mieritreritra soatra masina maromaro isika izay miresaka ny hoe mandinitena
dia anankiray am'izay afatra kay mpaminany korantsika teo ny hoe tokony nandiny tena ny zanak'Israely, tokony nandiny tena ny fireneny Joda satria tsy nanao an'Andriamanitra ho loha laharana eo amin'ny fiainana izy. Ary izay no mahatonga ny faharavana lehibe hitantsika ao amin'ny boky ny Jeremia mpaminany zay nandravan'Andriamanitra zany ny nameahandriamanitra any Joda ho babin'ny Babiloniana satria tsy nanao an'Andriamanitra ho loha laharana eo amin'ny fiainana. Andriamanitra tsy any aoriana akory ka tarihitsika. Andriamanitra tsy ampiasaitsika. Andriamanitra tsy ampandeferintsika eo anatrehan'ny sitrapontsika fa Andriamanitra mitaky ny feno amin'ny fotsika. Andriamanitra no te ho tompony ny fotsika manontolo satria izy ny nahary antsika, tao aminy nahariana antsika. Noho zany dia ny planin'Andriamanitra amin'ny fiainantsika dia ny hitiavantsika n'Andriamanitra. Saingy nanota ny olombelona. Tsy nataony ho loha lahana teo amin'ny fiainany intsony Andriamanitra fa ny tenany, ny faniriany, ny sitrapony no nataony teo alohany. Ary dia eto Jeremia mpaminany dia manao hoe aoka handinika sy hamantatra ny alehantsika isika. Raha mijery sika am'izao zavatra mitranga eto ambonin'ny tany zao, krizany moa ianao ry fifamonoana, fifandrafiana, mazava ho azy fa na inona dia tsy sitrapon'Andriamanitra ny ady, tsy sitrapon'Andriamanitra ny fifamonoana, tsy sitrapon'Andriamanitra ny rahalatsaka, fa sitrapon'olombelona na inona dia marina amin'io baiboly manontolo io zany. Marina fa misy resaka ady ao amin'ny baiboly. Marina fa misy resaka hatrany amin'ny bokin'ny mpanjaka, bokin'ny Exodosy, be dibe ireo hitantsika hoe fanitaram-panjakana nataon'ny Davida na nataon'ny zanak'Israely. Fa izao raha jerena amin'ny solomason'ny baiboly manontolo fa tsy eo amin'ny boky anankiray satria ny baiboly manontolo tsy nijanona teo amin'ny Exodosy akory na nijanona teo amin'ny bokin'ny mpanjaka fa nitoetra aty amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Noho zany dia raha jerena amin'izay baiboly manontolo zay dia izao tsy planin'Andriamanitra, tsy akasitrahan'Andriamanitra ny fifamonoana, ny ady, ny korotana. Fa ny planin'Andriamanitra dia izao nanomezan'Andriamanitra sainan'ny olona ka afaka miatrika olana, afaka miresaka, afaka mifanakalo hevitra. Ary dia eto amin'ny ity andininy ity ara dia manao antsoavo ho an'ny kristianan'Andriamanitra. Nalany Jeremia mpaminany hoe dinio ary fataro azy makaiza ny lalana alehanareo zany. Mitondra antsika ho aiza io zavatra ataotsika eo. Mitondra antsika ho aiza ity fitiavan-tenantsika ity. Mitondra antsika ho aiza ity fiheverantsika ny tenantsika ho lehibe no Andriamanitra ity. Mitondra antsika ho aiza. Dia rehefa mandiny tena hoy ny bokin'ny fitomanina eto dia izao miafara amin'ny fibebahana ndao hiverina indray amin'Andriamanitra. Rehavako eto zany any dia nitaona antsika hibebaka. Mibebaka vokatry ny fandiniana, ny fiainana, fandiniana ny hitondrantsika amin'ny fiainantsika. To tsy sitrapon'Andriamanitra intsony zany rahantsika izany dia mibebaka. To tsy ny tenin'Andriamanitra intsony zany rahantsika izany dia mibebaka. Rehavako fotoanan'ny fibebahana, ny fotoanan'ny karena dia manasa antsika andiny tena. Mandiny tena satria tsy Andriamanitra intsony ny ataontsika eo aloha fa ny danin'ny kibontsika sy ny sitrapontsika. Fa ny faharoa raha ohatra ka mamaky zoatra masina ihany koa isika ka miteny manao hoe aoka isika andinika sy hamantatra ny alehantsika ka hiverina indray dia afaka mihindrana any amin'ny teolojia amin'ny Paoly isika. Afaka mihindrana ny teolojia amin'ny Paoly isika. Paoly dia manafatra Andriamanitra manao hoe aza mihevitra mihoatra izay tokony ho heverina. Zany hoe indraindray dia feno avinavina ny olona. Ny lalana alehan'ny olona dia izao lalan'ny avinavina fa tsy ny lalany fanetretena. Dia mila mandiny tena isika. Lalan'ny avinavina, lalan'ny fireharehana, lalan'ny tsy fieritreretana mihitsy ny hafa, lalan'ny fahatokisantena diso tafahoatra loatra. Mihevitra mihoatra izay tokony ho heverina.
raha tsorina dia lalan'ny fiatahana amin'Andriamanitra, lalan'ny tsy fiankinana amin'Andriamanitra. Ny havako oety ny avinavina aiza moa isika, mitondra antsika makaiza ny avinavina, mitondra antsika makaiza ny fireharehana, mitondra antsika makaiza ny fizahozahoana. Hoy ny soratra masina hoe ny avinavina ny fiandohan'ny fahalavona. Ny avinavina sy ny fireharehana dia tsy mitondra ny olombelona afa-tsy ao amin'ny fianjerana, afa-tsy ao anatin'ny fidaraboana amin'ny tany. Tsaroantsika tsara ny fireharehan'ny zanak'olombelona tao amin'ny andron'ny tilikambony Babela, ny afara tamin'ny fisaratsarahana. Ny avinavina, ny fireharehana dia zao tsy mitondra afa-tsy fisaratsarahana, fipasapasahana, mahatonga korontana mandrava ny fiombonana. Ary na fiainam-pianakaviana io, na fiainam-pirenena io, na fiainam-pikambanana io, na fiainam-piangonana io, rehefa baiko ny avinavina sy ny fireharehana ny olona, ny tsy fiheverana ny hafa, ny tsy fieritreretana ny hafa, de zao miafara mandrakariva amin'ny korontana sy ny fisaratsarahana. Hoy Jeremia mpaminany eto, aoka isika andinika sy amantatra ny alehantsika fa sao de mandeha any amin'ny lalan'ny avinavina sy ny fireharehana isika, ka andeha hibebaka, ndeha hiverina amin'Andriamanitra. Fa ny fahatelo de zao, aoka isika andinitra sy amantatra ny alehantsika ka hiverina indray am' Jehova, dia afaka miresaka koa isika ny teolojia an' Jesosy Kristy Tompo, na ny tenin'i Jesosy Kristy Tompo. Ary amafisin'ny Paoly io, Jesosy ny teny manao hoe ianareo a de zao tiavany fahavalonareo. Paoly a de nanamafy an'io manao hoe valio amin'ny soa ny ratsy. Inona indray ny lalana fidintsika? Lalan'ny valifaty, lalan'ny valifaty, lalan'ny kendri-tohana. Azany mahatonga ny korotana atsiaroa, valifaty, tsy mety mamela, mifampiandry kendri-tohana. Hoe mbola anjaranao aloha zao fa mbola ho avy ny anjarako. Raha ho avy ny anjarako de zao kodiaran-tsaretin'ny fiainana. Zany hoe lay indraindray hitatsika eo amin'ny soratra masina zany. Hitatsika fa ny valifaty tsy mitondra na inona na inona. Ny valifaty de zao tsy mitondra afa-tsy any amin'ny ady. Ny valifaty de zao miteraka valifaty hafa indray. Ny valifaty tsy miteraka fandriam-pahalemana. Ny valifaty de miteraka valifaty ihany. Ny valifaty tsy mitondra ho amin'ny fiadanana fa mitondra ho amin'ny korotana ary mitondra ho amin'ny ady tsy mijanona. Raha mijeritsika ny tantaran'ny olombelona ary ny firenena miainana zany no tezaina am'zany kolotsaina ny valifaty zany, maso soloa ny maso, nify soloa ny nify, aina soloa ny aina, de zao kolotsaina ny valifaty, de zao tsy misy fandriam-pahalemana. Ary ny olana moyen orient satria mitovy lay toe-tsaina. Mitovy ihany ange ny toe-tsain'ny israelianina sy ny toe-tsain'ny iranianina. Samy miainga amin'ny hoe maso soloa ny maso, nify soloa ny nify, aina soloa ny aina. Samy milaza an'izany na ny bokin'ny Torah ampiasain'ny judaisma na ny Korana ampiasain'ny Islam. Dia milaza an'izay hoe zay ataonao amiko de tsy maintsy ataoko aminao koa. Ahitsin'i Jesosy zany manao hoe tsy zany mitondra ho amin'ny fahasambarana. Tsy ny fandresenao zava-dehibe fa ny fiadananao. Satria mety mandresy ianao, mety namono anao fa tsy miadana, mety mandratra ianao fa izao tsy manam-pifaliana. Fa inona ny zava-dehibe? Ny fiadahana sy ny fifaliana. Zay ny zava-dehibe am' Jesosy. Tianao ny iadana, tianao no sambatra, tianao no tony, tianao no faly, de zao aza miaina ao anatin'ny kolotsaina ny valifaty. Rehavako eto ara ny bokin'ny fitomanina, aoka isika andinika sy amantatra ny alehantsika. Sao de mandeha any amin'ny lalan'ny valifaty isika, sao de mandeha any amin'ny lalan'ny fiandrasana kendri-tohana isika. De hoy ny bokin'ny ny fitomanina eto hoe ndao ary sika hiverina am' Jehova. Hiverina am' Jehova ka hiaina ny fitiavana. Hiverina am' Jehova ka hiaina amin'ny fifaliana. Ahay famela, ahay fandefitra. La Jesosy Kristy Tompo zay maty tao amin'ny hazo fijaliana no mahatonga antsika manana an'izany toetra zany.
ny lalany ny azo fijaliana, ny azo fijaliany Kristy, ny teolojia ny azo fijaliana no manafoana atsika, manafoana ny toetra atsika zay tia valifaty, tia fireharehana, tia ny sitrapontsika mialoha ny sitrapon'Andriamanitra. Dia ny teolojia ny azo fijaliana Jesosy Kristy tompony mandrava izany toetra tsy mendrika ty anatintsika izany. Eto ary de zao, inona ny kristiana, inona ny mpino nandinika sy namantatra ny alehany isika izay mbanjina ny azo fijaliany Kristy. Io azo fijaliany Kristy io no lalana, io ny fahamarinana, io ny fiainana. Engany anaiky ho tarihin'ny tompo am'izany lalan'ny fangirifirina sy ny fanetretena sy ny fitiavana namana izany tsika. Satria ny lalan'ny fitiavan'Andriamanitra atsika, ny fahatokitsika an'Andriamanitra, ny faneketsika hiara-ory amin'ny Kristy, atsapany tsy fahatanterahantsika no mitondra atsika ho amin'ny famelan-keloka. Ny tompo any ampahiry anao ry havako malala ary hitari-dalana anao, ahitanao ny lalana tsara zay tian'Andriamanitra hitondrana anao, dia lalan'ny fitiavana, lalan'ny famelan-keloka, lalan'ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Vavakisika, tompo saotranay anao no saotranao zay no ny amin'ny teninao zay mampianatra anay fa raha tsy eo ny azo fijalianao de diso lalana izay. Raha tsy hainao Jesosy no arahanay, tomponay, de diso lalana izay. Ary makany amin'ny lalan'ny fireharehana, makany amin'ny lalan'ny avinavina, makany amin'ny lalan'ny herisetra sy ny valifaty, makany amin'ny lalan'ny filana maro isan-karazany, ka manao anao ho ampandeferina mandrakariva. Tompo, mamela anay ary tao am'izay am'izao fotoana ny karemo zao hibebaka sy hiverina aminao. Very zay raha tsy tantaninao, tsy mitondra anay amin'ny fiainana sy ny fifaliana ny lalana zao tontolo zao. Fa ny lalana tsara ao aminao Andriamanitra zay lalana ety no mitondra anay amin'ny fiadanana. De tay tompo ity tontolo andronay ity, tontolo andro ahitanay fiainana sy fifaliana hatrany. Vavakiseo an'izao tontolo zao, vavakiseo an'ireo mpifanandrina moa ianao ry an, vavakiseo tompo mba vanginao izy ireo, tsy misy mahay manova olona, enao mahay izany. De meteza tompo amindra fo, meteza amerina ny fandriampahalemana, meteza hivohy amin'ny alalan'ny fanahinao masina ty anatin'ny fonina tsiraray avy, ao anatin'ny foniny mpiarabelona, ny fifamelana, ny fifandeferana. De mitehiriza tompo anay amin'ity tontolo andro ty, tontolo andro iarahanay aminao, hifalianay ny tontolo andronay. Zahotra Jesosy. Amen.